Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alatsinainy fa 4 volana septambra ity tonga eto amin'ny mofinaina indray isika ka dia manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'ny dirantsika amin'izany nefa dia vavaka isika. Tompoandriamanitra eo velom-pisaorana anao izay fa mbola nomeno ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ary ny rehetra avy any aminao. Tompo mamela ny eloka mamindrafo aminay. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity. Ka mety aiza Tompo hiasa ao anatinay ary koa hanovo hery anay amin'ny tsirairay avy aminay izay manaraka izao fandaharana izao. Tenena Tompo fa voninko iainao anao izahay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe lay commande no hajaina. Lay commande no hajaina. Alaina amin'ny jaona voalohany toko 7:1 manao hoe endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsonantsika hoe zanak'Andriamanitra. Sady izany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Amen. Filazan'ny Rahaby ny hoe misy fifaliana any an-danitra rehefa misy olona nanota tamin'Andriamanitra ka nolevonina. Nefa Jesosy nampianatra fa ho an'Andriamanitra ny asa fandevonana dia asa tsy fanaony mandrakariva zany. Izay falian'ny lanitra manontolo dia ny famerenana indray ny endrik'Andriamanitra eo amin'ireo fanahy izay noforoniny. Rehefa misy olona nany na very ary efa lasan-davitra teo amin'ny fahotana ka dia mitady hiverina amin'Andriamanitra dia hisetra fanakianana sy tsy fahatokiana izy. Ao ireo isalasala raha tena izy marina amin'ny fibebahana ka hibitsibitsika hoe tsy mahatombotsiraka izy, tsy mba mino ao izy fa aharitra izy. Ny olona toy izany dia tsy mba manao ny asan'Andriamanitra fa ny asan'ny Satana izay miampanga ny rahalahy mandrakariva. Manantena ny ankivany io fanahy io amin'ny alalan'ny fanitsitsina an'ilay ratsy sy tarika azy lavitra kokoa ny fanantenana ary saraka amin'Andriamanitra. Aoka ny mpanota mibebaka hijeran'ny fifaliana any an-danitra noho ny fiverenan'ny anankiray izay very. Azon'ny Rahaby ny fampianarana ataon'i Kristy tamin'ity fanoharana momba ny mpamory hetra sy ny mpanota ity. Nefa misy heviny malaladalaka kokoa izany. Tsy mpanota tsirairay fotsiny no nasehon'i Kristy tamin'ny ondry very fa ity tanitsika ity koa izay niemotra kanefa rava amin'ny fahotana. Kitika dia kitika ity tany ity eto eo anatrehan'ny tontolo izay midadasika izay tarihin'Andriamanitra. Nefa io tany kely lava io ondry kely izay very io dia tena sarobidy eo masony. Ary sarobidy kokoa noho ny 7:20 izay tsy mba naniny ala tamin'ny vala. Kristy ilay komandy no hajaina tamin'ny lapa tany ambony dia nanetsi-tena avy amin'ny toerana ambony nisy azy ka nandao ny voninahiny ny arahany tamin'iray. Namonjy an'izao tontolo izao izay very, namonjy ahy izay very, namonjy ianao izay very. Ho an'io no nandaozany an'ireo izay tontolo izao izay tsy nanota any ambony ihany fa hoy izy hoe voalefina noho ny fahadisoako sy ny fahadisoanao sy ny torotoroina noho ny eloko sy noho ny elokao. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsona antsika hoe zanak'Andriamanitra. Mba ao aminao ny izany teny izany amin'ity maraina ity. Aoka isika ho tanana mitsotra n'ireo namantsika izay efa nanika matsiaro sy maheno indray ny bitsika ny fanahy mba hiverina. Izy ireny dia tena tiany Tompo tokoa satria ny tiany indrindra izay niala tao ambala dia fifaliana lehibe amin'ny lanitra ray manontolo rehefa miverina eo amin'ny fahamarinan'izy ireny. Aoka ho fifaliana ho anao ihany koa ny manana namana toy izany izay miverina ary ianao izay tafalatsaka tao anatin'ny fahotana teo aloha na mbola zao anatin'izao ankehitriny izao aza dia tsarao fa misokatra ho anao mandrakariva ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Midira amin'ny fifalian'ny Tompo ary aoka ny fahotana rehetra ho apetraka eo aminy ho foanany mba ahafahanao mandeha amin'ny fomba fiainana vaovao.
Voa de mety zay say mifanahy am'ty maraina ity. Aoka ho fifaliany any an-danitra tokoa ny fisianao. Amen. Ny masina tsara ny an-danitra mbola misaotra anao ny am'izany teninao izany am'ty maraina ity. Misaotra anao koa ny amin'ny fitiavanao zay atolotra ao anay mandrakariva. Tsy mba mpanome tsiny ianao na mpame fanameloana fa de manatsotra ny tananao tokoa mba hahafahanay manantona anao. Tompo ampioany koa zahay mba ho tanana mitsotra ho an'ireo namanay izay fa lavo mba hampitrangana azy ireny ka hitondra azy eo aminao ka mba ho fifaliana iarahanay am-pony lanitra tokoa ny mahita ny namanay izay miverina tokoa eo aminao. Tazomy amin'ny tananao mahery ihany koa izahay mba haharitra hatramin'ny farany ny amin'ny fanjakanao ary koa mba hahazo ny satro-poninahitra ny fiainana izay efa atolotra ao anay satria efa niraisinao ho zanakao tokoa izahay. Tononona sy angatahany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Piano